Efa ndresaka an'izay fahasalamana izay ihany sika araka ny fampanantenana nataon'ny Airtel tamin'ireo ray aman-dreny Njara Soa sy ny Kena Jeremia izay zazalahy kely samy manana aretina amin'ny hernie avokoa dia notanterahana tamin'ity androandroany ity ny fandidiana azy ireo. Notanterahana io maraina io teny amin'ny klinika malaza Nandoramy fotsy ny fandidiana hernie sy tamin'ireo zazalahy kely ireo lahy rakotoary manana Njara Soa sy rakotoary Soa ny Kena Jeremia zanak'olona sahirana teto Andrenivohitra izay aveny Andavamamba sy aveny Tsiadana. Ny orinasa Airtel no niantoka ny lany manontolo tamin'ny fandidiana azy amin'ny rahalahy ireto. Na dia nitaintaina aza ny ray aman-drenin'izy ireo dia faly rehefa totosan'ny fandidiana. Tebiteby ihany aloha fa faly misaotra betsaka anareo tompona andraikitra. Tsy matahotra be natahotra ihany efa tsy matombona mihitsy eto fa mitebiteby ka dia misaotra betsaka anareo. Izay zao avy any Andavamamba. Dia nanino tonga be nitakonareo izy nandray tanana an'ilay fitsaboana tady? Ny Airtel. Tonga nitsidika azy amin'ny rahalahy reto teny anterana moa ny solitenan'ny Airtel izay nitondra kilalao satria akoatra ny fanalana ny hernie dia natao asoavana avy hatrany ihany koa izy amin'ny rahalahy reto. Natao aorianan'ny ilay hetsika Airtel Village izay natao tamin'ny volana Jona sy volana Jolay lasaka eo dia nahitana cas zany hoe misy zaza anankiroa izay mila fily fandidiana ny aretina nahazo azy. Dia arak'ilay sika moa sahirandreo ray aman-drenireo dia izay nahatonga anay andray an-tanana feno ny fandidiana natao tamin'ireo zaza ireo. Itoy any amin'ny faritany indray ny hetsika ara-pahasalamana toy izao izay karakarain'ny Airtel.